Jehova azy izay nomena voninahitra fanandarana ihany. Amen. Vavatsika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra. Tia anay, tsy mahafoy anay. Tantana anay tamin'ny tanakavanany fahamarinany. Nampandroso anay eto amin'ity fitoerana ity. Fitoerana masina tsy hafa fa vavahady ny lanitra. Faly ianao. Faly zahay. Dia voly fahavalonay kosa tsy faly. Tia hamotika ny planin'Andriamanitra. Izany no mahatonga anao Jesosy nanome baiko. Satria rehefa vory ny zanak'Andriamanitra, eo any kosa tany. Toeriny devoly ianao, dia andositra nareo izy. Sy tranony marary atsanganiny maty, dioviny boka, avoiny demonia. Efa nahazo maimaim-poana ianareo, fa manomeza maimaim-poana. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, loha mpiandro tompony fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, no azona mamotika sy mandevina paikadiny Satana rehetra, ny planina rehetra izay velarinareo, alatsaka ny afimasin'i Jehovah andevina zany. May amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, any andavaka ny elo mandrakizay, ny fanahy mamitaka rehetra, ny fanahy mitondra tsy fantohana sy fanelin-kelehana rehetra mpanakirota, didina sy roasina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Ny planina rehetra izay velarinareo, alatsaka ny afimasin'i Jehovah andevina zany, tsofina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, any andavaka ny elo mandrakizay ny anjarana losatany. Sotra Jesosy. Zany ny tombony anay, ilay anaranao Jesosy, izay efa nasandratra ao ambonin'ny anarana rehetra, andole alohalika rehetra ny an-danitra sy ity an-tany, sy ny any ambanin'ny tany rehetra. Faly zahay. Fanainao masina kosa, ho aminay tsiraray avy, anenika izao efitrano masina izao. Sotra Jesosy. Atolotra anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Halleluia. Masina Jehovah tompony maro, enika ny voninahy ny tany rehetra. Amen. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny famindrampo, ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo, lay lohan'ny fiangonana, lay tia antsika, tsy mahafoy antsika. Alahady 7 Novambra 2024, izay alahady ny mpitandrina ray aman-dreny lehibe Dada RANDRIANATOANDRO Jean Josepha, izay filompanorina ny eglizy FPVM. Ary indrindra fa 5 taona na mpitandrina azy, betsaka izany. Izy no antony eo antsika rehetrarehetra, na ny avy any amin'ny faritra azy. Miompifaliana araka ny tenin'ny soratra masina hoe, miarah mifaly amin'izay mifaly. Dia ankehitriny, iza ny tsy ho faly, zoviny tsy ho mirana, ny amin'izany hoe 5 taona na mpitandrina azy, mbola miriary miaraka amin'ny zanaky ny FPVM rehetra izy mendrika tehaka mafy be zany ry havako. Ataovy mafy mitehaka ao an'Andriamanitra, ho fanehoantsika rehetrarehetra fa feno fifaliantsika rehetrarehetra ao anatin'izao fotoana andro anio izao.
Ndeo vakitsika amezantsika voninahitra an'Andriamanitra ny salamo faha-enina amby zato. Salamo faha-enina amby zato. Aorianan'izay dia ny fiarana faha-enina amby folo aviry vazantany sy ny mponina ao an-danitra. Fiarana faha-enina amby folo amin'ny fiarana FFPM, fiarana protestanta, ny andininy voalohany sy ny faharoa no iraintsika. Salamo faha-enina amby zato, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Rehefa hita tsika rehetra miaraka idera sy amin'ny voninahitra an'Andriamanitra manao hoe: Haleloia! Iderahan Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Izany mahalaza ny asa lehibe ataon'i Jehova, na mahatonona ny fiderana azy rehetra. Sambatra izay mitandrina mety, ka manao marina mandrakariva. Jehova, tsarovy aho araka ny haben'ny fankasitranao ndiorinao. Vangio amin'ny famonjenao aho, ahitako ny soa aza voavo amin'ny fifidinao. Ifaliko amin'ny fifalian'ny firenenao, iraviravoko miaraka amin'ny lovanao. Amen. Ataontsika mavitribitrika fiarana faha-enina amby folo, fiarana protestanta. Feno fifaliny zay le Andriamanitra tsara indrindra. Le Andriamanitra efa nandinidinika ny fiainanay rehetra, ny andavanandrom-piainanay, ny fiainam-panomponay, indrindra ho an'ny ray aman-dreninay Dada RANDRIANATOANDRO. Nanao ny asan'ny mpitandrina nandritra ny 5 taona. Faly zahay miona amin'ny fifaliana eto, mbola miaraka midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra, maneho ny fifalianay, manatitra ny fisaorana, seho eto anatrehana. Ankehitriny Tompo, marina ny voalazan'ny mpanao salamo, fa tsy misy mahatonona ny fiderananao rehetra, satria Andriamanitra tsara loatra. Tsara sady mpanao ny tsara ny Andriamanitra. Mankasitraka indrindra tamin'ny fitantananao rehetrarehetra, fa na inona ny famaofao, na inona nandalo teo amin'ny fiainanay, teo foana ianao. Mbola nanamarina ny teninao fa tsy mamelana io irery, tsy mamelana io kamboto. Ankehitriny Tompo, nasandratray Jesosy ny salamo fiderana, nasandratray ny tonon-kiram-panahy, ary mbola sandratra ny vavaka. Joro eto mivavahadiny lanitra izahay, noho ny fifalianay, na dia tsotsotra aza re, avy ianao zahay mpitandrina amin'ny olom-bavonjy rehetra ao an-danitra ao manao hoe: Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endrika ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Azo toerana alahady.
rehefa avy name voninahitra an'Andriamanitra tsika tao anatin'izay anjaran'Andriamanitra kosa zao ny manambara izay ao anatin'ny fony sy ny sainy hitondra faherezana, hitondra fanavaozana ho atsika tsiraray avy zany. Ka dia mialohan'ny hitsanganan'ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondra ny hafatra, hitondra ny tenin'Andriamanitra, iraintsika ny faha-55 ny hira faha-55 ny andinin'ny faharoa hoe ry Jesosy mitenena araka ny fombanao. Ry Jesosy mitenena araka ny fombanao, amina zay manantena valeny velona fomara. Voninahitra ho anao Jesosy manala. Tera sy mankalaza ary manome voninahitra anao zay misaotra anao na amin'izao andro lehibe izay ampaherezanay ny ray aman-dreny Pasteur Dada RANDRIANATOANDRO Josepha izy. Isan'andro isan'andro izy mivavaka ao anay. Isan'andro isan'andro izy mizara ny tenin'Andriamanitra. Isan'andro isan'andro izy manome ny tsara indrindra avy aminy izay avy aminao Andriamanitra. Androany kosa Jesosy mampahery azy ny fiangonana manontolo indray mandeha ao anatin'ny taona natokana ho amin'izany. Mitenenanao Andriamanitra fa ianao Jesosy Kristy mihitsy ny mankasitraka azy voalohany ary matsiaro ny fiazakazahany izao mpanompon'Andriamanitra izy. Mitenena tompo araka ny fombanao fa miaino izay mpanomponao. Misaotra Jesosy. Amen. Petraka isika. Mbola ampitombona mandrakariva amin'ny tsika menakaveniny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tombontsika. Miarabanao koa izay Dada ny amin'izao andro anio izao dia ny Alahady ny mpitandrina izay natokana izao Fiangonana fitandremana Taninanandrano izao ho Fankalazana izany Alahady ny mpitandrina izany. Ary koa anniversaire nanomponao an'Andriamanitra mahampitandrina anao nandritra an'izay 5 taona izay dia miarabanao izay. Tiaka mafy be tsika ao anatin'izany. Tondra-bavaka anay ianao nandritra ny fotoana maro dia toke 523 andro ao anatin'ny taona ray. Ray andro kosa androany mba tokanay ampaherezanay ianao dia anjaranay zanaka ondray mba mampahery anao androany. Vakin'ny PS sy ny birao Foibe ary ny mpanompon'Andriamanitra izay mpitandrina tonga eto ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Hebreo 7:7 tapany A ihany. Ary ny vahoaka n'Andriamanitra rehetra kosa dia vahoaka n'Andriamanitra rehetra no hamaky ny Hebreo 13:7a ary ny PS rehetra sy ny birao Foibe kosa no hamaky ny mpitsara 9:12 tapany A ihany. Ny zanak'Andriamanitra rehetra hamaky ny mpitsara 9:12 ary ny birao Foibe rehetra sy ny PS rehetra hamaky ny Hebreo 13:7. Ove veritsika indray mandeha ao fa fety androany aza mitabataba va endry tsara fety ny Dada androany. Ny vahoaka n'Andriamanitra rehetra hamaky ny tsara 9:12 fa ny mpanompon'Andriamanitra rehetra kosa na ny PS rehetra sy ny birao Foibe tonga eto hamaky ny Hebreo 13:7 tapany A. Noho izany zany
ny birao Foibe rehetra sy ny pièce rehetra amaky ny Hébreu 7:7 ny andiny fafito tapany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe enareo ve le teny amin'ny anaran'i Jesosy tsarovo ny mpitondra anareo zay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo. Vahoaka n'Andriamanitra rehetra kosa amaky ny tenin'Andriamanitra ompitsara 9:12 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen. Vatsika zanak'Andriamanitra rehetra aloha ny teny manafatrafatra eto ny tenin'Andriamanitra hoe tsarovo ny mpitondra anareo zay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo. Dada dia olona miavaka, tsy mba ohatra ny mpitandrina rehetra fahitatsika ka hanao publicité mandritry ny 2 volana ka hiteny Alahady mpitandrina ko androany. Dada dia olona miavaka, tsy mba miteny ohatra mpitandrina afaka miteny hoe oety ny ampafolo karena anareo dia mibotsina ny kibony ary ananany daholo ny zavatra rehetra rehetra. Fa i Dada rehefa tonga ny fotoana mba hatsiarovantsika azy dia ny voalohany azy dia ny asan'Andriamanitra hoe inona aloha izao ny priorité amin'ny asan'Andriamanitra. Rehefa manome ampafolo karena tsika na manome rakim-pisaorana ny Dada dia tsy mba manome ampitiavana na manome tolo-botsitra fa mbola misy toyany. Inona le toyany? Dia mba hoe tombavaka zany hoe mbola ampitondraina inona zany? Asa. Ary raha misy ny voady sy ny rakim-pisaorana atao am-piangonana eo amin'ny 5:30 na 70 folo amin'izay mba any Dada. Adinitsika isa tsy adinitsika mikasosoka kely adino, tena adino. Andao tsika naja ny etsika, andao tsika me voninahitra ny etsika, andao tsika hitondram-bavaka ny etsika, ary andao mba hafantatra azy hoe izy. Misy fotoana manko tsika tsy mahafantatra ny alehibe ny fahasoavan'Andriamanitra zay ny etsika. Ny olona tsirairay avy dia samy manana ny ray aman-dreny am-panahiny. Hitabarantsika FPVM dia iza ny ray aman-dreny am-panahintsika? Dada. Ninona zavatra ambarany tamintsika tsy mbola nisy mivoana, na dia me ohatra kely ray aminao fotsiny hoe ity taona ity dia taonan'ny fananganana ny raha. Be dia be zavatra nitranga tamin'ity taona ity, fa mbola mandinika le valim-bavaka ary havana hoe fananganana ny rava ary dia tena manangana tokoa Andriamanitra. Na any amin'ny fiainantsika, na any amin'ny asantsika, na any amin'ny fahasalamantsika, na ny fiainan'ny firenena, na inona zavatra mitranga tao anatin'ity taona ity dia tafatoetra le tenin'Andriamanitra hoe manangana ny rava Andriamanitra. Tsy miverina amin'ny teny raha tsy efa natanteraka izay voambary. Dada ihany koa ilay manana an'ilay toetra miorina tsara ary manafatrafatra mandrakariva hoe tandremo fa ho tanareo, ny fahalemenareo ka manjary manimba ny asan'Andriamanitra. Fa rehefa misy tsy mety ataontsika eny amin'ny fiarahamonina sy eny amin'ny fiainantsika eny dia iza ny voatonona. Mialatsiny fa mivantana kely le teniko fa ozy le olona hoe zanaky RANDRIANATOANDRO reny. Dada ny voatonontonona. Teneniko anao zany. Misy fahadalantsika eny. Ny anarany voatonontonona. Nefa dia mampianatra ihany izy, mitaiza ihany izy, manory ihany izy ny amin'izay lalana tokony izorantsika. Zany rehetra zany tena ifonantsika amin'Andriamanitra zany satria nisantsika ny anala-baraka azy teo anatrehan'Andriamanitra. Androany mampahery ny daditsika androany ary mipetraka amintsika sy mitoetra amintsika ny tenin'Andriamanitra manao hoe tsarovy ny mpitondra anareo izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo. Dada tsy mba niteny taminao hoe ao aloha anao fiaonam-be tsika dia asio tena déjeuner concert fotsiny ao mandritra ny 2 volana
fa mila manana programa ary izy koa tsy nampanantenanao hoe ry havana vaovaoka eto anao dia izy katikatyretsy-anao ary dia ianao dia vita trano be ianao dia ohatr'izao ianao tsy mbola nitory an'izany dada fa ny zavatra nitoriany tamintsika dia ny ahoana dia ba tsy nitory fitahina izy fa nitory fibebahana mba handraisana fitahina fa raha hampanantenanao fitahina izy nefa ianao tsy tafaray amin'Andriamanitra dia diso zavatra ray aloha ihany izy fa fibebahana fahasoavana fanasitranana izany ny tonony amintsika isan'andro ary misy taontsika rehefa somary mafimafy loha kely izay dia ahoana ny ataony any mankany amin'i Jesosy ana ny tanio an'i Jesosy amin'izay fotoana izay efa izy mandray andraikitra Jesosy fa zay dady zay ka rehefa miteny azy zany hoe zay dady zay dia tsika rehetrarehetra zany miteny hoe amin'le teny teo hoe Jehovah ombanao lehilahy mahery zay dia sady maninjitra ny tanantsika kavanantsika iteny an'izay impito rehefa miteny aho rehefa indray mandeha zany fa impito miverina ao aminatin'le hoe Jehovah ombanao lehilahy mahery fa nitondram-bavaka ry havana ny amin'izao ray aman-dreny izao hoe Jesosy anjarako ny mitory-teny inona ny teny oetina ampaherezana ny dadany amin'ity andro Alahady mpitandrina indrindra 5 taona izay nampitandrina azy izao. Dia izao ny tenenin' Jesosy hoe le lalany azo fijaliana. Inona zany Jesosy? Satria manofa dia sarina azo fijaliana hitako inona zany Jesosy? Fa vao nanokatra ako Baiboly dia le teny fito izay niainan'i Jesosy teo ambony azo fijaliana ary tena zavatra nampianariny antsika sy ny ainatsika. Fahatsiahivana an'izany androany ary tena hoe indrindinika an'izany tsika nampianatra an'izany tokoa ve izy dia niraisitsika ve zany. Teny voalohany izay notenenina teo ambony azo fijaliana rehefa nandalo zany lalan'izany Jesosy teny hoe ray eo mamelany helony. Ny zavatra lazainy Dada mandrakariva dia tokony ahifamela heloka ny olona rehetra fa na dia fahavalonao azy izay nandreo ratsy taminao dia mandeha any lana amin'ny fona aminy. Raha misy olana raha misy aretina hanaloha ny fona amin'i Jesosy zay izy zay dady zay Jehovah ombanao ry lehilahy. Veritsika kely le Jehovah ombanao lehilahy mahery minaran'i Jesosy sady manotsotra ny tanakavanantsika mitodika any amin'ny Dada hoe Jehovah ombanao lehilahy mahery. Teny faharoa anio ny orako aminao any paradisa. Fanambarana io ry havana fa rehefa mibebaka ianao dia hiaina amin'ny paradisa dia ny etỳ an-tany aranana fiadanam-po tanteraka dia ny etỳ an-tany. Rehefa mibebaka ianao dia mahazo fanasitranana, mahazo fanafahana ary indrindra andray fitahiana. Zay dady zay Jehovah ombanao lehilahy mahery. Teny fahatelo raha vehivavy indro ny zanakao. Isika rehetra no zanany izany hoe fifandraisana hapanahy io tsy mba nanolo baty mafana ho an'ny zanany izy ary mbola navita ny teny hatrany hatrany eny mitety an'izao faritra rehetrarehetra ohatra ny ampitan-dranomasina azy tia hita ny zanany rehetra tia hampianatra tsika rehetra eny fa raha dia ny ankonany ara navelany ary tena hoe nandeha izy nanana fifandraisana ra-panahy be io ray aman-dreny io ary tsy nanadeny ny zanany naoviana zay dady zay Jehovah ombanao lehilahy mahery. Faefatra Andriamanitra nahoana ianao no nahafoy ahy mafy ny ady natrehany tamin'ny fiainana jereo amin'ny boky tantaran'ny Dada jamais zay miabandona. Fa isika rehefa sarotra ny asa na mpitandrina na mpanompon'Andriamanitra tsy anao velako io tsy vitako ty Jesosy fa zao ray aman-dreny zao na dia nanonja taky ninona raha ny sambo tsy niala tao anaty sambo kely izy na mikitra teo amin'i Jesosy izy na topatopanonja mahery teny izy ary na fanenjehana na fanaratsiana na inona dia nilanjainy zany ary tsy nahafoy azy Andriamanitra. Zay dady zay Jehovah ombanao lehilahy mahery.
mangetaheta fadimy inany metsika azy ranompinaitra ny fianona ny fahotatsika rehetratra sy ny olantsika rehetra raha nivory zay birao Foibe nandritra ny 4 andro a tena laona tena reraka mandiky ny zavatra rehetra fa ny ray aman-dreny maraina mandraparivan'ny andro a mandray olona ao birao ary ty zavatra anankiray ty le maha spesial ty vao miteny fotsiny le olona ny aona tamin'ny 20 taona lasa hoe ohatr'izao mantsy Dada le any ay tadidiny daholo ny zavatra rehetrarehetra iny mémoiran'izay olona zany iza manana an'izany hainao ny any taninan'izany dia inona moa zany apatsahivy kely le tantara dia taiza moa fa vao miteny fotsiny ianao dia tadidiny daholo ny 20 taona ray manontolo ary hatramin'ny anaran'le vadinao raha tadidiny zay le mpaminany ry havana ka raha mamangetaeta ka hisotro rano izy inona foana ny ateritsika eo aminy olana ny olako hoe fa zao a sy mba nanito varavarana izy fa ny ainy problème rehetra ary na mahaolana izy ary misy taona ry Dada lohany ianao fareraka be a loloha mba makaina kely abidiro aloha ihany ny andro amin'ny amroa dia tena matanjaka tena hoe misy hery hafa mihitsy men'Andriamanitra azy ka na dia problème malava ary mentsika azy a dia zao na mahaolana foana izy a ary miaraka an' Jesosy zay Dada zay vaombanao lama vita ho Jesosy rehefa voatory ny filazantsara dia faly Jesosy vita amin'ny famonjena ka na dia tsy nangatanao aza dia omeny Jesosy ianao na fitahina ny fahasambarana ny fifaliana ary na zay rehetra mbola tsy niresy ny sofinao aza tsy niraisy ny tananao nefa nomen'Andriamanitra anao ary betsaka ny olana vita ny asan'Andriamanitra tena nandray avy zato hoeny zany fitahina avy amin'Andriamanitra zany fahasoavana be tena fahasoavana be niraisy ny tsiraray avy fa i Dada mandraka kehitry na dia amin'izao taonany zao aza dia mbola manao ny asan'Andriamanitra ary tena hoe manao zay mahafaly an' Jesosy mihitsy raha ianao ny rana ho any Fotoam-pivavahana ozy izy ianao hoe tsy vitako le lalana lavitra loatra ny lamosiko marary fa raha i Dada no teneninao hoe tenenin' Jesosy izy hoe andeha anao amonjy fanokanana izy manendry ny andro herinandro izy dia tonga mialoha zay Dada zay Jehova ombanao lehilahy mahery eo an-tananao ny atolotry ny fonany fa fito sady farany fihetsika feno fahatokiny feno fanoloran-tena ary tena hoe tsy misy olona manompo an'Andriamanitra sy nanao ny sitrapony ka hoe tsy adovan'ny fiainana mandrakizay fa mampiseho sy milaza mandrakariva amintsika Dada hoe misy ny lanitra ary toroy ny isan'andro zany banjino ho an'ny fiainana mandrakizay aza variana amin'ity fiainana ity fa adinonareo anke Jesosy vola isan'andro ny asako isan'andro le olo tiako tsy hitandray izy nalehany zany mampivadika adodoanareo zay mihitsy ny teneny adinonareo ka Jesosy fa naiza lehanareo dia eo foana izy aza dino izy fa misy ny fitsarany lanitra ary ny faniriako izy Dada dia ianareo rehetrarehetrareo andova ny fiainana mandrakizay ka tsy hisy verina dia ray azy dia zany mbola mahaverinayna toy izao satria misy mission ko izy Dada ety ambonin'ny tany sao ianao io very ka dinin'Andriamanitra amiko ny rahanao izy Dada fa hitory hatrany ka hiteny aminao Dada hoe mpanjino ny fiainana mandrakizay jereo Jesosy fa eo aniranao foana izy hanontany ho azy ny zavatra rehetra fa aza mandeha alohan'Andriamanitra izany ninona atao fa tianao anke Jesosy tiany FPVM ane Jesosy aza rehetra mino azy manaraka ny sitrapony manatanteraka ny asany manao marina mifady ny ratsy rehetra zany andovan'ny fiainana mandrakizay ka nambarany Dada tamintsika zany rehetra zany hoe mpanjino ny lanitra zay Dada zay amen.
fibebahana. Mibebay anareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Fantaro ny zavatra rehetra, azony mafy izay tsara, fa adio ny fanao ratsy rehetra. Ambara ny soratra masina izany. Manova jery todika kely daholo tsika. Teo amin'ny fifampitondrana tao anatin'ny asa fanontona rehetra. Olombelona, zanaka sy ray aman-dreny daholo. Ao anatin'izy ireny dia mety misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sain'ny zanaka. Ao anatin'izy ireny dia misy zavatra indraindray ohatran'ny mahasositra tahaka ny ao an-tokantrano ihany. Azadiny fa ny mason'Andriamanitra, ilay efa nandinidinika antsika rehetrarehetra, ilay mihevitra antsika rehetrarehetra, tsy mbola nanosobotanana na nanilikinika antsika izy fa izay rehetra manatonao iny tompo tsy mba mivory. Vahaolana ny amin'ny fahombiazana ry havako dia ny mangetaentan'Andriamanitra. Andetsika anao ny tononkira-panao hoe ny foko ry mpamonjy mangetaentanao, maniry lalandava ikambana aminao, ataovy amin'ny fonao no anandratanao an'izany tononkira-panahy izany. Ny andininy voalohany ihany fiarana fa 7%. Sangantsika rehetra tsy afaka ampono nefa nilinanao onye loreny folo ona pana vavatsika. Reto zahay Jesosy, ny masonao tsy jamba fa mahita, ny tananao tsy fohy fa mahavonjy. Raha manao jery todika ny fiainanay zahay dia be dia be ny zavatra ny fandimby, be dia be ny zavatra ny famafao eo amin'ny fiainany mpanompotra, eo amin'ny fiainany isam-batan'olona. Tao anatin'izy ireny Jesosy nisy ny nahafaly anao, fa be dia be ihany koa ny nampalahelo anao. Soa ihany fa mbola tsy nitsoaka ny fanekena izay nataonao amin'ny Abrahama rainay, rain'ny mino izay name fianarana ao anay. Ny fandimby ireo mpaminany rehetra ary dia nomeno manokana ho an'ny FPVM zao ray aman-drenina izao koa. Dada RANDRIANATOANDRO zany niara-ny asa, mpiara-miazakazaka atao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Be dia be ny zavatra mety nampalahelo anao, satria olombelona manao zavatra dia soa ihany. Fa ianao Jesosy efa nilaza, efa niteny fa menara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho dia hita fitsaharana ho amin'ny fanahinareo ianao. Eto izay rehetrarehetra Jesosy dia resy lahatra fa matombola mijoro ny FPVM, manerana ny nosy hatrany mpitandrina masina dia mbola tsy nisaraka taminay ianao.
mbola tsy nahafoy ny ray aman-drenina ihany koa dia i Dada RANDRIANATOANDRO zany rehetra izay zanany rehetra hatrany ampitan-dranomasina rehetra andry samy mahatsiaro ambavaka azy. Reto ary izay Jesosy Andriamanitra masina loatra ianao, mankahala ny ratsy rehetra na dia ny kely sy bitika indrindra azy, mamondrafo mamela vadisoanay. Ary aoka izay mba ho tafaray aminao mandrakariva. Misy fotoana izahay misy hafanam-po hiezaka tsy hanao ny ratsy mba hanao ny tsara foana, efa dehibe foana ny ratsy vita. Soa ihany fa Andriamanitra mpamidra fo mpamela heloka ny Andriamanitra ay. Sotra indrindra tompon-tsafatra hoy Jesosy ankehitriny amina anaka zay no nandinidiniako ny fiainanao rehetra ankehitriny mizana tanako dia voavelany elokao no miana. Sotra Jesosy sambatra ny olona izay voavelany elo sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy isainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra raitsy tompo mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay mitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, mijalona napokapokoplaty, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka naleva, nidina tany amin'ny fiainatsiny, mitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra raitsy tompo. Avy any no hiaviany tsara amin'ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, fiangonana masina manderana azy zao tontolo zao, fiangonan'ny olona masina, ny famelan-kely, fitsangana ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aoka ny foko sy ny fona yarambi-tempo tena ira, aoka ny saiko sy ny saina iray safiny mandratiza Malano pamunzisu Indonesia ayu raisuana Venukanu teraka tokoa ane zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Napetraka ny fiangonana. Dia mbola ampitolona amintsika mandrakariva nery avy malalo amin'ny tompo ny fahasoavan'ny Jesosy Kristy tompo dia izy reto indray ny ireo tsingeritaona isan-karazany izay hovakiana amintsika. Ny voalohany dia ny fiarabananao Dada natratra izao alahadinao zao ary indrindra ny fankalazanao amin'ity taona ity ny 550 taona na mpitandrina anao. Ny tenin'Andriamanitra izay omena ho anao manokana dia andeha indramitsika ny tenin'ny anjely Gabriela rehefa nirezina rehefa niona tamin'ny Maria izy manao hoe arahaba ilay no asoavina ny tompo momba anao.
Zay no teny aho omenanao Dada, dia miraro ny sosiny tsara indrindra ho anao Jesosy Andriamanitsika ania ombanao amin'ny androm-piainanao rehetra. Dia ireto ireo izay natonga izany tsingeritaona izany misy 20 izy ato vakina Ampandrana Andriamatoa sy Ramatoa isany Rabetrano mendrika tsiaro tamin'ny faharoan'ny volana Novambra, Randrianamanana Sylvain tamin'ny fahasivy volana Novambra mangataka fahendrena, Hortense Antsoniaina fa 7 volana Novambra, fefy iran'ny fefy Jesosy mpiaim-bavaka. Rakotondranaivo Germain tamin'ny 4 volana Novambra ihira ao amin'ny FFPM 437, Lucas Vola 20 taona ny mariazy tamin'ny 9 volana Novambra mangata-bavaka. Antasoa Blandine 5 taona tamin'ny 4 volana Novambra mangataka vavaka. Rafalimanana William tamin'ny 9 volana Novambra. Rasoarymanana Olga any Frantsa tamin'ny 7 volana Novambra. Ramanoarso Maty fiadanana 4 taona tamin'ny 7 volana Novambra. Razafy Arso Malanto Vololona tamin'ny 9 volana Novambra. Rakotomalala Jean Baptiste tamin'ny 5 volana Novambra. Razafy Tsialolona Falimaefa tamin'ny 7 volana Novambra. Ramarson Nivoarso tamin'ny 7 volana Novambra. Randrianarso Ajaina Fitiavana tamin'ny 7 volana Novambra mangataka fahendrena. Samamy Randria Misoa sy Miadanjatovo sitraka nantenaina 5 taona ny mariazy tamin'ny 7 volana Novambra. Randria Miadana Fidelisy sy Razoa Zanajatovo Arso Odette 7 taona ny mariazy tamin'ny 9 volana Novambra. Ranorso Jacqueline tamin'ny 7 volana Oktobra. Andrianaivo Oloniaina tamin'ny 7 volana Novambra. Andriamanampy Odilon Rotona na Mpitandray tamin'ny 1 volana Novambra. Rabenarson William 7 taona tamin'ny 7 volana Oktobra. Ramahazomanana Fidso Patrick 7 taona tamin'ny 10 volana Novambra. Ary farany ny Pasteur Rakotondraso Marcelin Robert sy Ravololomboangy Nivonirina Georgette 12 taona ny mariazy tamin'ny 9 volana Novambra. Izy mivady dia mangataka fitahiana ho an'ny tokantrano. Ireo namatsika izay mankalaza ny tsingeritaonany nandritra ity voalohandohan'ny volana Novambra ity sy farafaran'ny volana Oktobra. Ny tenin'Andriamanitra izay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay tenin'Andriamanitra izay hainao ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofiny rehetra no atolontsika azy ireo ho fanomezana ho azy dia izay hita ao amin'ny bokin'ny Isaia 7 ka ny andininy 9. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Isaia 7 andininy 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Indro efa vitako fitomboka se eo ampelantanako ianao ary mandanao dia eto anatrehako mandrakariva. Zay ny tenin'Andriamanitra izay omentsika azy ireo. Andeha hitsangantsika rehetra hiara hitondram-bavaka an'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo sy ihany koa hitondram-bavaka ireo izay tsy nahasoratra ny anarany. Ireo indray Jesosy ny mpanomponao izay natsiaro anao, tonga niazakazaka teto amin'ity temponinao masiny ity ame voninahitra anao satria velinaina hatrampamonjena. Mitahinao nandritry ny androm-piainany sy mba niazakazaka tany amin'ny lanonan'izao tontolo izao izy na tany amin'ny espasy fa taty antranon'Andriamanitra nentiny niazakazana ary ny latabatra ao masina nentiny nampiaingona. Sotra betsaka Jesosy ny amin'izany fitiavanao zany. Misy ireo namana izay tsy nahasoratra Jesosy ampitoveo daholo satria mpanomponao daholo na ny nanoratra na ny tsy nanoratra. Misy izay saintom-pony tsirairay mangata-bavaka ho an'ny tokantrano sy ny fiainana rehetrarehetra. Ianao Jesosy
Andriamanitra tsy mba lalogalovana ianao a, Andriamanitra mijery midina ianao amalivavaka ny tsirairay araka ny habeny fanoratinao sy ny fitiavanao. Dia io koa Jesosy a ny dadanay ray aman-dreny RANDRIANATOANDRO Jean Joseph izay navita 5 taona teo amin'ny asa fanokonanao. Zavatra kely zany Jesosy eo anatrihanao fa zava-dehibe. Ny faniriana dia mbola omba azy ianao amandritry ny androm-piainany rehetrarehetra miaraka amin'ireo ankonany, satria androany ny Alahady izay natokana ny fiangonana hitondranam-bavaka azy sy ny ankonany. Dia misaotra Jesosy satria fantatray fa Andriamanitra mamaly vavaka ianao. Amin'ny anaranao Jesosy ny ametrahana ny zavavaka izany. Amen. Afaka mipetraka. Jerenareo dia mahafinaritra be daholo ny paozinareo. Dia mijeranay aty ihany koa nareo mahafinaritra be aty. Miompifaliana eto tsika. Sasany zao mieritratra hoe Pasteur Gilbert io. Pasteur Avonjy io. Aza lany androny amin'izany fa itsika hikorana amin'ny voninahitra an'Andriamanitra eto miaraka amin'ity ray aman-dreny ity. Mitovy be ozy zay rola, ozy ny olona. Marina ve zany? Nafaraka mihitsy hoe tandremo manao adaladalana ny Taninanandrano ana matsiana azy. Io zay tandremo ihany koa. Marin'izany. Saotra. Falitsika rehetrarehetra. Manatitrantitra ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy miona somatsara eto tokoa noho ny amin'ity ray aman-drenitsika ity izay tanterahantsika indray mandeha isa-taona tokoa ny Alahady ho an'izany mpitandrina ray aman-drenitsika izany. Fa miavaka ihany koa nefa raha mandeha ao tokotany eo ianao tsy fantatro raha azo angalana sary le ao tokotany eo na tsy azo fa tsara ndraiky izy ao dia noho ny fandaminana izay nataony bro Foibe sarotsika mianakavy miaraka hiteny eto daholo, fandimby andray fitenena eto daholo. Ka dia noho ny fandamihana sy ny fifampitsinjovana ny amin'ny ara-potoana dia ny ray aman-dreny toy ny fara ihany no mitsangana eto mitondra ny solo-tenantsika mianakavy ny amin'ny fiarabana ny ray aman-drenitsika Dada RANDRIANATOANDRO Jean Joseph izany. Solo-tena ny BFF, ny RMM, ny 3FM, ny sekoly biblika, ny président synodaly ary ny fitandremana amin'ny Taninanandrano manontolo. Ka dia roso ny amin'izay tsika homarika fa falitsika rehetrarehetra asio tiaka mafy be dia hitsangana ny solo-tenantsika rehetra ao anatin'izao. Andro lehibe ny andro androany 5 taona na mpitandrina any Pasteur Dada RANDRIANATOANDRO. Miarahaba Dada, manana dada izahay, manana anao. Ataontsika rehetra ho averintsika le teny mianjely teo le hoe arahaba ry laina soavina ny tompo mombanao. Andaontsika rehetra no hiara iredona an'izany iarahaba ny Dada. Isa, loha, telo. Arahaba ry laina soavina ny tompo mombanao. Sady atio tehaka no asio tsikitsiky fa andro lehibe ny androany. Vao namorona ny izao tontolo izao ilay Andriamanitra raitsika dia ny teny nampiasainy dia ny hoe misy dia aveo rehefa aveo dia nisy izany. Misy dia nisy izany. Tamin'ny 420 taona lasa volana Janoary dia ny teny Andriamanitra hoe misy RANDRIANATOANDRO Jean Joseph dia nisy izany. Rehefa nisy izany Dada izany dia fotoana kelikely taoriana dia nanomboka nampisehoan'Andriamanitra taminy nasehony tamin'ny alalan'ny nofy. Fa rehefa miteny Dada hoe ahoana moa no aizanao Dada mandika an'ireo nofy rehetrarehetra ireo,
efa ela ozy ny efa nataon'Andriamanitra nanofy a efa nipetraka ao anatin'ny saiko daholo a izany rehetrarehetra izany. Ny taona 790 dia ozy indray Andriamanitra hoe misy mpitandrina ianao a Pasteur RANDRIANATOANDRO Jean Joseph fa dia misy izany. « 1970 no vao antso mpitandrina ary nanaikan'izany a zao ray aman-drenintsika Pasteur Dada RANDRIANATOANDRO izao. Tantara lava no niaina ny tao anatin'izany 5 taona izany. Tantara sarotra, lalana mafy ary na ny fiangonana na tsika mbola tany Fotoam-pivavahana ary tia patsiaro kely ara hoe na imama dia niteny mihitsy hoe hafa ny teny eo amin'ny Dada. Rehefa tonga taty ambanitsika elaela dia nampatsiaro mama hoe tena ilay Jesosy niteny eo amin'ny Dada, tena Andriamanitra mahery fara. Izy efa maninona mama, raha mbola tany Andravoangy moa zahay ozy ka retirety Dada mitsahatra ny asan'Andriamanitra dia mba ahoana moa izay. Fa rehefa niteny Dada tany Andravoangy hoe andaotsika andeha, ozy mama hoe hoaiza asain'i Jesosy miala etontsika fa efa manomana ho antsika izy a bildozera no hitrongisana eto. Mba takatry ny sainao ve zany firy amintsika mpanompon'Andriamanitra na tsy mpitandrina ara rehefa tenen'i Jesosy mialahy eo ianao amin'ny toerana mbola tsy fantatrao fa izay ilay Dada antsika izay a dia misy izany Dada izany a ary niteny tompo tamin'izany fotoana izany hoe misy ny FPVM dia misy izany FPVM izany. Ny fanekena tao anatinao Dada no nampisy an'izao FPVM izao. Fa raha tsy nanaiky ianao amin'izany lalana mafy ny aretana hatrany amin'ny saika nigadrana ary na ny enjehana, ny sitriana, ny toerana maro samihafa tsy nisy ny FPVM. Misaotra n'Andriamanitra isika rehetra fa nampisy an'izao Pasteur Dada RANDRIANATOANDRO izao. Ary misaotra anao Dada, misaotra anao nisy a fa voavonjy ny FPVM Taninanandrano miroborobo eran'izao tontolo izao. Tonga eto daholo ankehitriny a ny entité rehetra rantsamagaika ato anatin'ny FPVM eny hatramin'ny any Ampitandranomasina dia mbola hiditra eo rehefa aveo a anatanteraka an'izany fiarabana anao izany. Fa mialohany izany a ndaolontsika rehetra hitsangana hiran'ilay arabaina ianao Dada fa fety androany a ndao hitsangana daholo tsika rehetra hira an'izany a izany. Aizy efa rendry zareo amena micro kely izy dia misira amin'ny fandimidimby ao a dia mba manaraka an'izay rehetra iraintsika rehetra ary efa ny amin'ny farantsika dia anangatanana hitsodrano amin'ny Dada ao anatin'ilay hira fahatelo. Zay ary efa vonona izy a alefa amin'izay mpitendry somary makaty kely fa takona Nadia mafi
ianoananao satria tena tiana ianao. Ianao indrindra no nampianatray iatrika ny fiainako any aoriana, ny aritra ny mafianao tsisy ahasolo ny anaranao, mitoetra ato am-poko ny fitiavanao, fititsy misy fetra ny androm-piainanao rehetra, oridado tena tiako ianao. Ka mirary anao ho taninandramanitra, tononiko aminao ny fahatsarany lanitra, ny fanotronany no anotrona anao, ka ny herini no herina. Atsangatsika ny tanatsika kavana. Ka mirary anao ho taninandramanitra, tononiko aminao ny fahatsarany lanitra, ny fanotronany no anotrona anao, ka ny herini no herinao, ny fanotronany no anotrona anao, ka ny herini no herinao. Dia miara-panao ara-paina ianao ilay no asoavin'Andriamanitra ny tompo manao ry lela mahery. Misaotra anisy telomena misaotra antsika rehetra eo am-pitsanganana ety any izay Dada, ny fiangonana rehetra dia miarabanao, ny teny rehetra iombonanay dia ny ao amin'ny Samuel 5:20 dia manao ny hoe ary izao no lazainareo aminy tsara antitra ianao, fiadanana ny eo anao, fiadanana ny eo amin'ny ankonanao ary fiadanana ny ho an'izay anananao rehetra Dada. Mirary soanao zahay, mbola efa be mandrakariva amin'ny asan'Andriamanitra, hitondra avo mandrakariva an'izao FPVM izao, horeharehanay zanaka ary izay zanaka aijery tsara anao ka aka modely manoloana an'izany fahatsarana teo aminao zany Dada. Isan'andro ianao mivavaka ho anay, isan'andro ianao mitondra ny olonanay, isan'andro ianao tsy matory ary tsy mitsahatra amin'ny fandraisana telefona, fandroany kosa izay rehetra. Tsy hivavaka ho anay izay amin'izao fotoana izao, fa samy mba hitrotro ambavaka ho anao ilay Dada malalanay. Hiaraka hivavaka isika rehetra. Voninahitra ny eo anao ry Andriamanitra rainay, ilay tomponay, mpanjakanay, tompony tompo, mpanjakany mpanjaka, be voninahitra ianao, tsara tena tsara ianao, ary ianao ilay miteny hoe ny zavatra ho avy no anontaniho ahy, fa raha mandinika ny lalany FPVM izay ilay ho avy tsy takatry ny sainay no mitanterahanao manoloana an'izao ray aman-drenina izao, Pasteur Dada RANDRIANATOANDRO. Misaotra Andriamanitra nampisy anazy, tena makasitraka anao, fa tsy olona ray na roa fa olona maro analikisa antapitrisa no voavonjy izao ray aman-dreny izao.
makasitraka Andriamanitra iray. Misaotra anao Dada nanaiky nisy tety. Misaotra anao Dada nanaiky mitondra ny lalana maro, satria ny tenin'i Jesosy teny hoe na misy tanaraka dia aok'izy hitondra ny azo fijaliana. Azo fijaliana tsy zakan'olombelona no nizakainao Dada, fa ny aretanao zany no ny fitiavanao n'Andriamanitra, fitiavanao ny asan'Andriamanitra ary no ny fitiavanao anay. Merci Dada, makasitraka Dada, ankehitriny izay mivavaka ho anao. Andriamanitra io, mbola omeo an'i Dada ny tombon'andro lava amin'ny fotoana tsy takatry ny sainay ahavelomany, ary mariny teo ny teninao fa zany tombon'andro meny zany ampanarahana ho anazy ny fihedanana, fihedanan-tsaina, fihedanam-po, fihedanam-panahy avany aminao. Ame fahasalamana feno izy, fa zany ny tena voalohan-karena. Efa menao zany fa raha mijery any Dadana izay, raha mampitazy amin'ny olona mitovy taona aminy, Dada manokana spesialy, matanjaka ary na ny tanora ara mbola resina amin'ny fandehanana tongotra nefa ny angatanay aminao any. Mbola ame fahasalamana foana ary le fahasalamana avy any aminao mangatanay ho azy. Mandeha mandrakariva tamin'ny tolotsaina tamin'ny fanahy mahery avy any aminao izy, ka le fanahy masina mahery avy any aminao mbola angatana izanany ho ampitoerinao foana ao anatin'ny Dada. Ka ianao le mbola hibitsika amin'ny foana hoe tsy ny lalana ka izy ry Pasteur, ity andehano, fa io no mpitarika anay, io ny kapitenina ety manoro anay amin'ny lalana rehetrarehetra. Tehirizy Dada eo ambany elatrao, tehirizy eo ambany ny zafikely ny ankohonany ray manontolo. Raha nandalo ny lalana sarotra izy dia nitondra ny araka aminy tamin'izany koreo. Mangataka aminao izay ampahirato mandrakariva ny masonao, fanterao ny teninao, fa ny fihedananao koa ho an'ny ankohonany dia mba omeo azy zany. Ampitoero zany raha mba mety ianao Jesosy, ny andro sisa manomboka izao ho an'ny Dada sy ny ankohonany, feno ny fiadanana avy any aminao, feno mandrakariva ny hery avy any aminao, ary tantany hoe tantany mandrakariva amin'ny tanakavanany fahamarinana. Mahatoko izay fefa manana ny tsara indrindra no manina ho azy ireo ianao, ka tanterao araka ny habeny indra fonao. Misaotra Jesosy, anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra, mandrakizay. Amen. Mbola tsy mipetraka ny fiangonana, fa ny an'olotra ihany ao anatin'ny fandaminana zao dia ny fiangonana eo eto ampitsanganana izay Dada dia mba misy famezana kely atolotra ho anao izay araka ny faniriany Dada ihany reto fanomezany reto. Ny fiangonana dia manolotra ny frigo kely io, taovy kelikely ohatra an'io izy Dada, dia miaraka amin'ny robô io reo no ilaina atao fanomezana hita maso, ka dia amin'ny anaran'ny fiangonana ray manontolo no anolorana an'izany ho anao Dada. Mahatonga fahasalamana feno anao nareo, satria tena hikarakarany Dada ny sakafony, azahoany fahasalamana feno zany. Dia atsitsika tehaka mafy be ny voninahitr'Andriamanitra ny reriany. Saotra tsika rehetra mahazo mipetraka daholo isika. Tontsika amin'ny fotoana fanolorana ny fanomezana, ka ny fandaminana ho tanterahantsika dia izao izay voatonona
no mandefa solotena makaty aloha dia ny ambon-drehetra kosa izay eny am-pitoerana dia mba misangana eny am-pitoerana fa ny solotena no mandroso manolotra n'izany fanomezana izany. Kely any Dada ny fanomezana ho atolotra fa tena vokatry ny fony rehetra ka manantena ho raisiny Dada ampitiavana izany. Ny Foibe ny FPVM no hanolotra an'izany fanomezana izany ho an'ny Dada amin'izao fotoana izao. Te hafatsika mafy be reny ny Foibe. Sady mahita daholo tsika rehetra natrany ambony ara ireo no Foibe ato anatin'ny FPVM. Mpiara-miasa amin'ny Dada dia ny RMM. Io manao arina ny RMM ny 3FM. Ny solotena ny RMM. Manaraka ao ny 3FM ary aoriana ny 3FM dia miomana ny école biblique. Ireny ny école biblique izay tarihany talehany mampiofana mpitandrina eto amintsika. Aoriana ny école biblique dia reto président synodal maro reto no hanolotra n'izany fanomezana izany misangana ny PS rehetra. Ireo ny PS te afomafy be ireo solotena antsika manerana ny faritra rehetra any. Aoriana ny PS dia ny protocole no efa miomana. Ny protocole any Dada ireny manaraka ireny. Miaraka amin'ny Dada amin'ny fotoana rehetra alehany na miasa n'Andriamanitra na amin'ny zavatra rehetra alehan'ny Dada dia eo foana ireo protocole any Dada ireo. Ao amin'ny protocole dia ny staff nasionaly na ny sampana nasionaly. Ny staff sy tonga ny sa nasionaly no manaraka. Te afatsika ny sa nasionaly. Ao aoriana ny sa nasionaly dia efa miomana ny ao amin'ny communication. Reny zareo amin'ny communication te afatsika mampitatsika ny zavatra rehetra any amintsika any. Aoriana ny communication dia miomana ny solotena ny FPVM Mamorisy izay nandefa izany. Ny FPVM Mamorisy. Aoriana ny FPVM Mamorisy dia ny fianakaviana. Solotena ny fianakaviana. Sisy sotra tompoko.
ireny a ny solotena ny fianakaviana dia mitsangana eny toerana ny fianakaviany dada rehetra tonga manatrika eto dia afo mafy be ny fianakaviany dada. Aoriana ny fianakaviana dia ny birao any fiangonana eto amin'ny fitandremana Taninanandrano na ny BFR. Reto ny BFR miaraba ny dada. Aorian'ny BFR dia ny fifoazana sy ny ratsa mangaika ny fifoazana. Aoriana fifoazana dia miomana ny dekona. Reo ny dekona izay mpiara-miasa akaiky amin'ny dada. Ary aoriana ny dekona dia ny sa eto amin'ny fitandremana Taninanandrano. Aoriana ny sa dia ny sary sy ny feo. Ny dekona rehetra rehefa vita ny fitenenako eto dia miomana amin'ny hira izay nangatahan'ny dada isika. Reny nisy sa eto amin'ny fitandremana Taninanandrano miaraba ny dada. Ny sary sy ny feo no manolotra fanomezana ho an'ny dada izao. Aoriana ny sary sy ny feo dia ny RFRT eto amin'ny fitandremana Taninanandrano. Ny RFRT no sampana anankiray mpikirakira manampy ny BFR eo amin'ny asa rehetrarehetra eto amin'ny fitandremana. Ny mpiantsa fiderana. Ovesy mitsangana eny toerana dia ny solotena ny mpiantsa fiderana mandroso ety aloha miaraba ny dada. Miomana avy hatrany tsika rehetra iranty rehefa feo fa ho taritiny dekona izany hira izany nangatahany ray aman-dreny. Dia afo mafy be ny mpiantsa fiderana. Sotra tompoko izay taholy tsisy adino makasitraka tsika rehetra. Omaly mialohan'ny fotoana Alahady ny Dada toy izao dia misy ny fisindan'ny dekona izay mpiara-miasa akaiky amin'ny dada. Ao anatin'izany fotoana izany no anatanterahana ny tatitra rehetrarehetra, ny asa rehetrarehetra tanterahan'ny dekona atao anatin'ny fitandremana mandritra ny herintaona. Ka omaly rehefa nanao ny tatitra nataony fiderana dia mba misy an'ity hira ity nangatahany dada hoe ataonareo ty rapitso aitsika rehetrarehetra tena hideritsika dia ndao ary tarito ny dekona izany hira izany. Eto daholo ny dekona hozy dada maketo aloha dia ny olona rehetra manaraka daholo. Ndao ary tompoko ny any ambony any dia makeo aloha daholo ny dekona, makeo anoloany latabatra masina. Ny dekona zany ny tena mpiara-miasa akaiky amin'ny mpitandrina. Alefatsika ary ny mozika
dia andia reto dekony reto androany a fa tsy tondra-kapoaka tsy zaramofo a tsy anaty rakitra fa tiany dady ireo androany a andia aloha tsika rehetra koa rehefa manompoka mizia dia mitsangana daholy a iterany tompo fa fety androany zay mitsangana daholy ary tsika rehetra alefa mimozika oui ty fa ty melohan'izay azafady misy adino ny vovona amin'ny promotion a mialatsiny tompoko anolotra fanomezana ho an'ny dady ny vovona amin'ny promotion ny solotena ny vovona amin'ny promotion rehetra ny fonana tompoko ny fanadinona président Yaza afaka maketo aloha eto président Yaza zay are ao amin'izay any eo amin'ny lafiny teknika alefazo amin'izay maika hiverina hijeriny dekona mandia hitata aitsika rehetra zany
miaraka mipetraka sika rehetra voaraintsika tsara tao anatin'izany tonkiry zany safidintadany hoe mifaly miravo fa avitra tsika avitra tsika noho ny amin'ny alalan'ny ray aman-drenitsika nameny jesosy ny fahendrena tehaka mafipea ho amin'ny Dada. Misaotra Dada, misaotra Dada, ndao tsika rehetra mba hisaotra ny Dada intelo manao hoe misaotra Dada, misaotra Dada, misaotra Dada. Makasitraka. Mialohan'ny anaovantsika ny fanatitra andaontsika mba hanaraka kely vidéo fitiny amin'izany asan'Andriamanitra no tanterahan'ny ray aman-drenitsika izany. Jerijery tsara ny sary ny Dada ao tsika mbola tanora tena mbola tanora. Atsahafona anaran'ny totanangana be le kambana amiko dia maty dia afaka ao averina kely angamba azafady ny ao amin'ny lafin'ny teknika. Firy taona mpitandrina moa Dada? Mba ataovy ohatr'izao hoe ny tananao firy? Dia raha foezina dia ny hoe ataovy mafy be ary firy? 5 ataovy ary 5 Dada. Tehaka mafy be ho an'ny Dadantsika rehetra. Mandra-piveriny zay ngamba zay